Ia, miaraba tsika rehetrarehetra izay manaraka an'ity vidéo ity tafatafa kely amintsika za androany noho ny fangatahan'ny namana maromaro. Misy ireo mpanao gazety, misy moa ireo solombavambahoaka namana koa izay samby ataoko hoe miresadresaka amin'izao fotoana zao mahakasika ilay ordonnance 73/015 tamin'ny 30 mars 1973. Maro moa zany nanontany anahy eo amin'ny mampitsara mpahay lalàna indrindra koa moa zany amin'ny solombavambahoaka. Hitantsika angamba tatoato fa ambetindresaka tetsy sy teroa ny mahakasika an'io ordonnance 73/015 io, ary misy moa ny manometsy ny solombavambahoaka hoe fa manina no tsy mandray andraikitra ka androany misafidiana ao anatin'izao ataoko hoe fanomboan'ny session parlementaire izao no maliako miaraka zany ao anatin'ity vidéo ity atsika rehetrarehetra zay niantso anahy nametraka fanontaniana nandefa message miteraka devitra bon ataoko entre guillemets dify ihany momba ny fitsinjaram-pahefana moa zany firesahana an'ity didim-panjakana larana fa 370 ohatra 570 tamin'ny 3 mars 370 ity. Diso fipetraka ilay adevitra satria nahoana araka ny voalazako teto dia lasa mibetindresaka moa izy io, ary misy moa zany no milaza fa hoe io no anisany ataoko hoe olana tsy atratrarantsika zany ny fizakantena arabola amin'ireo vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana amin'izao fotoana zao, fa indrindrandrindra moa amin'ny faritany zany. Ataoko hoe maro ny efa naneho hevitra mahakasika anazy io, ary misy koa no milaza koa zany hoe fa anisany mbola singa fototra ao anatin'ny ataoko hoe ireo lalàna rehetrarehetra mifehy ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara zany ordonnance io. Ny amaliako anazy angamba ny voalohany indrindra dia tiako no mampatsiahy antsika aloha ny tantara. Fotoana ohatriny ahoana moa zany no nandraisana an'io ordonnance tamin'ny 1973 io, fantatsika tsara angamba fa nandalo ataoko hoe fotoanany mifandraika amin'ny tetezamita miaramila tamin'izany fotoana zany aloha no nandraisana n'ilay fanapahan-kevitra. Io ordonnance io dia ordonnance izay mifandraika amin'ny resaka fitantanam-bola, satria nametraka zany izy hoe ny vola budgetn'ny province rehetrarehetra dia miverina tantanana dia amin'ny fanjakana folobe zany, fa tsy napetraka ao amin'ilay hoe resaka budget provincial teo aloha teo. Dia ny tiako ampatsiahivana an'izay manko ny ahafahantsika zany any aoriana any ao anatin'ity fanazavana entiko ity mametraka hoe fotoana ohatrany hoana marina ka moa tena nandraisana anazy dia raha ataoko hoe azavaiko fofoy ny mety antony natonga ny mpanao lalàna tamin'izany fotoana zany nandray an'io ny fitondram-panjakana moa zany, satria ordonnance le izy tamin'izany fotoana zany dia hoe mba ahafahana manana fijery indray mitompo maso ny fomba fitantanana arabola, satria tao anatin'ny tetezamita atsika tamin'izany fotoana zany, ka mety izay ny antony tao anatin'ny lalàna io tokoa moa zany dia araka ny efa voalazako teo dia hoe ny foanana ny teti-bola manokana natao an'ny faritany zany izay efa karazany efa nanana ny fizakantena arabola moa zany tamin'izany, ary efa nanana ny ataoko hoe fitantanana mety hoe tsy miankina na indépendant ihany, izay ahafahany mitantana moa zany ny loharano-karena ny tamin'izay fotoana zay. Dia lasa ataoko hoe niverina tany amin'ilay centralisme de gestion indray zany ny fomba fitantanana arabola teto amin'ny fanjakana tamin'izany fotoana zany, ary araka ny efa niteneniko teo hoe misy antony manokana io, fa io moa zany tsy mety hoe tsy niraisiraisina fahatany. Fa kosa ny tiako tsindriana dia hoe ny fijanonana amin'ny ataoko hoe amin'izay fanamarinana zay ihany, fa tsy mijery zany aty aoriana aty hoe nanao ahoana ny fivoaran'ny lalàna aty afara amintsika miresaka zao dia lasa miteraka zany fanodikodinana ny zava-misy araka ny lalàna, satria fatatsika fa be dia be ny fivoarana efa nisy taty aoriana tatsika. Izay indrindra ny tiako hoentina manaraka zao. Ny antony
tamin'ny 1991 raika amby sivifolo sivanjato sy arivo fantatsika tsara angambany tantara hoe inona ny zavatra nisy tamin'ny 1991 tamin'io koa ny antemeram-pirenena tamin'izany fotoana zany dia nandany ny lalàna fa raika larana fa raika amby sivifolo aotra sivy amby roapolo tamin'ny roapolo novembre raika amby sivifolo sivanjato sy arivo ho alefako miaraka amin'ity vidéo ty moa zany ao amin'ny page Facebook izay ahitanareo anazy ty ilay io loi 91/029 io loi io dia nanafoana amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy nilay didim-panjakana tamin'ny taona telo amby fitopolo sivanjato sy arivo zany hoe à abroger la loi 91/029 à abroger les articles 1 à 5 de l'ordonnance de 1973 zany hoe io rehefa epetra rehetrarehetra zay nanafoana ny teti-bola-paritany tamin'izany fotoana zany dia nofoanana avokoa zany hoe raha atao mazava tsara zany de hoe efa voafafa araky ny lalàna zany ilay andininy zay nametraka nilay hoe centralisme na gestion budgétaire tamin'izany fotoana zany hoe mety hoe ataoko hoe niverina zany ny entre guillemets ny teti-bola-paritany raha ny lalàna eto Madagasikara zany hoe foana tanteraka zany ilay centralisme teo aloha zay napetraky ny fitondrany général Ramanantsoa tamin'izany fotoana zany araky ny voalazako teo hoe 1991 fantatsika ny tantara tao anatiny atao hoe transition constitutionnelle koa sika tamin'izany fotoana zany hoe transition makany amin'ny 3e république io transition makany amin'ny 3e république io dia nanamarika tsara ny atao hoe fisarana na rupture totale tany amin'ilay centralisme zay napetraka tamin'ny taona 1973 amin'ny didim-panjakana nio fitanam-bola tamin'ny 1973 io moa zany ilay ordonnance zany dia manaraka izy ny principe ny lalàna rehetrarehetra mahakasika ny budget ny annualité budgétaire zany hoe tokony manana endri-tsoratra isa-taona zany io ordonnance io tamin'izany fotoana zany fa kosa ny fepetra rehetra ara-drafitra momba ny centralisme moa zany dia mbola nipetraka tamin'izay fotoana zay kosa aloha mandra-pahatonga ny lalàna vaovao zay ataoko hoe namaritra tsara zany ny fomba fitantanam-bola teto Madagasikara io lalàna io no tiako hidirana manaraka eto dia ny lalàna organique laharana fa 4/7 tamin'ny 4 jolay 4/7 momba ny fitantanam-bola eto Madagasikara na ny loi organique relative loi de finance na ny LOLF zany tamin'ny 26 juillet 2004 ny loi 2004/007 io lalàna io ndray zany ny nanomboka namaritra ny fitantanana ny arem-panjakana io no mamaritra ny fomba fitantanana ny teti-bola-panjakana sy ny gestion des ressources publiques rehetrarehetra eto Madagasikara io no loi organique relative amin'ny loi de finance voalohany napetraka teto amintsika akoatran'io ataoko hoe lalàna io dia misy ihany koa ireo lalàna maro be izay mikasika ny fanapariam-pahefana ny fitsara-pahefana zay mamaritra zany ny atao hoe fitantanana apetraka amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tsindriko anisany ataoko hoe mety manatantara dingana ara-tantara nanamarika ny fitantanam-bola teto amin'ny firenena ilay ordonnance de 1973 fa kosa zany amin'izao fotoana zao dia tsy tokony ho raisina tsony zany izy hoe ho lahatsoratra mandrafitra ny lamina ataoko hoe araky ny lalàna eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana eto Madagasikara tsindriako kelikely ny fanazavana makasika ilay ordonnance makasika ilay loi tamin'ny 1991 io loi 91/029 du 20 novembre 1991 io zany no nanafoana araky ny voalazako teto tamin'ny fomba ofisialy ny fepetra
ivon'ilay didim-panjakana larana fa 370 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy andaliny voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy article 1 à 5 amin'ilay ordonnance mahakasika le budget provincial teo zany hoe texte efa largement abrogé raha atao amin'ny teny vahiny ilay ordonnance de 73 io satria ny fepetra rehetrarehetra ataoko hoe tena lehibe tao anatiny efa foana tanteraka daholo zany ny fondement légaux an'ilay fametrahana ny centralisation budgétaire napetraky ny fitondrana général Ramanantsoa zany dia foana rehefa nandray an'io loi 91/029 io ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany. Faharoa manaraka an'izay rehefa niditra amin'ilay passage any amin'ny LOLF tsika zany hoe rehefa niditra tao anatin'ilay loi organique relative amin'ny loi de finance tamin'ny taona 2004 dia io koa zany no mandrafitra ny fitantanam-bola rehetrarehetra. Misy koa ireo texte hafa araka ny voalazako teo izay ohatra hoe ny loi 2014/020 izay mahakasika ny ressources ny collectivité territoriale décentralisée. Io zany efa mametra misy modification maromaro moa io taty aoriana taty. Io zany efa mamaritra koa ny fidiram-bola ny vondrom-bahoaka tsy njara-pahefana rehetrarehetra Madagasikara. Indrindra moa misy ny commune, misy koa lalàna izay mifehan'ny région ihany koa fatatsika zany. Misy koa ny lalàna moa zany 2014/018 izay mamaritra ny compétence an'ireo collectivité territoriale décentralisée. Manana tsika ny politique nationale de la décentralisation émergente. Misy ihany koa ny lettre de politique de décentralisation émergente na ny LPDE izay efa ny validé tsika araky ny lalàna ihany koa dia ny lalàna 120 aotra 120. Zany hoe ny io LPDE tsika io dia efa nandray lalàna ny antenimieram-pirenena koa tamin'izany fotoana zany ny validé anazy, donc efa miatra koa zany io. Dia ny tsara ho tsindriana ihany koa dia ataoko hoe nisy changement de paradigme constitutionnel atsika nanomboka tamin'ny taona 1770 ka hatramin'ny taona izay iainantsika zao. Donc mametra-panontaniana ihany hoe manahoana moa zany mbola resahana io ordonnance de 1973 io nefa ordonnance entre guillemets izay efa azo lazaina hoe efa lany andro any. Ny fepetra tao anatiny izay tena ataoko hoe namerina atsika tany amin'izay centralisme de gestion budgétaire izay efa nifoanana taty amin'ny taona 1991 ihany. Donc ohatrany hoe mametra-panontaniana ihany zany ny fikirizana amin'izay ady hevitra zay fa lasa ataoko hoe mitondra zany le ady hevitra tokony apetraka atsika mahakasika ny fitsinjaram-pahefana na ny décentralisation any amin'ny tsy tokony ho izy. Lasa hoe mampivilivily ny saina zany izy fa ny zavatra tokony eritreretina amin'izao zany dia hoe ahoana ny tokony ataontsika mba ametrahantsika n'izany atao hoe décentralisation effective zany ao anatin'izao fanovana sy fanavaozana zao. Raha andeha ny concertation aiza ho aiza ny tokony mbola izorantsika hiditra ataoko any amin'izay hoe ametraka ny amerina ny ataoko hoe province autonome ave sika sa andeha hiditra any amin'ilay tena hoe décentralisation effective ka hitazona ireo niveau de décentralisation izay efa misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoana zao araky ny lalam-panorenana izay misy. Tsy avoka any manko fa ny lalam-panorenana malagasy nanomboka tamin'ny taona 2017 fa indrindrandrindra moa ty lalam-panorenana izay mbola manan-kery amin'ity taona amin'izao iainantsika zao dia ny lalam-panorenan'ny Repoblika Fahefatra izay niraisina tamin'ny taona 20 zany dia mametraka mazava tsara ny foto-kevitry ny fitsinjaram-pahefana sy ny fizakantena n'ireo vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ao anatin'ny lalam-panorenana. Ny fampiarana anazy no tsy ampy. Manana lalàna be dia be tsika izay mifeny ireo finjinjaram-pahefana ireo, mifeny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana fa hoe ampy ve miatra araka ny tokony ho izy ara ve izay lalàna izay. Akeko hoe amin'ny resaka ressources ny collectivité territoriale décentralisée izay tena mbola miankina tanteraka moa zany amin'ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ireo subvention izay mena ny région sy mena ny commune zany dia tsy ampy. Ary raha ny eniny ataoko hoe lahateny fanokafana ny session parlementaire izay nataon'ny président ny assemblée nationale tamin'ny omaly tsika dia mazava be zany ny fanazavany tao fa hoe
roa isanjato ny budget national makany amin'ny 2% ihany no miditra makany amin'ny région ary ny 5% moa zany makany amin'ireo vondrom-bahoaka tsinjaka-pahefana fa nanisan'izany moa zany commune zay eritreretina zany hoe kely de kely zany raha ohatra ka hoe ampitahana amin'ny asa zay miandry ny faritra sy miandry ny commune. Tiako lazaina zany de hoe efa mifanohitra mivantana amin'ilay toetsain'ny lalampanorenana ankehitriny zay misy aloha zany ny rafitra zay napetraka tamin'ilay ordonnance tamin'ny 1973 zay centralisme budgétaire any amin'ilay fomba fanatanterahana io fitantanana io ny hitako hoe tena olana amintsika amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny tokony atao mba hahamafy zay fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara zay. Tokony any zany no anaovana ny dinika maro samihafa hoe aiza ny tokony alehantsika, inona ny tokony atao, misy lalàna tokony atsaraina ve satria raha iresaka décentralisation antsika tsy maintsy misy ressources, manana ressources ny collectivité territoriale, manana ny compétence ilaina arakan'izany izy ary manana n'ilay hoe autonomie de gestion na administrative zany na ny gestion financière. Izay zany ny zavatra tena hoe tsy ampy amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny ahafahantsika mametraka an'izay. Be de be ny zavatra mety dinina anatin'izany satria io ane resana ao anatin'ny lalàna mora fanifampiarana anazy sarotra ka mila volonté politique tena hoe mafy be. Zay ny tena hitako satria zay volonté politique zay no tsy nananany mpitondra rehetrarehetra ny fandimby tsy manavaka hoe na iza na iza sia misy teny indray tsika hoe fa nanina moa hatramin'izay tsy niteny na miteny arany rehefa tsisy miaino ve moa afaka nahoana fa nisy nanontany na momba ity ordonnance 1973 ity dia miezaka mitondra fanazavana amin'izao fotoana zao, manana sehatra malalaka moa amin'ny fanehoan-kevitra dia mampita amintsika zany ka ataoko hoe anjarany tsirairay no mijery hoe inona ny tokony hatsaraina. Tokony misy kitihana ve any amin'ny lalàna ny fifidianana ohatra amin'ny fametrahana hoe mba olona manana ataoko hoe ny niveau minimum afana mandinika sy mametraka n'izay fanatanterahana lalàna zay no apetraka amin'ny fifidianana anjarantsika rehetrarehetra mamaly. Inona ny tokony atao indray hoe misy ve ny ataoko hoe fanatsarana tokony hoentina amin'ny loi de finance. Anjaran'isy olombavambahoaka koa no mijery an'izay satria mandalo ao aminy io loi de finance io amin'ny alalany ray hoe fitsinjarana zany ny volana ny subvention tokony omena an'ireny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana reny. Inona ny andraikitry ny any amin'ny fahefana-panatanteraka indray ao anatin'ny ataoko hoe tena fijerena akaikiny zay fitsinjaram-pahefana zay. Zany hoe ny ankolafy kely rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany dia manana ny andraikitra mifanandrify amin'izay ka izay angamba ny tokony jerevana miaraka hoe inona ny tokony atao mba tena hirosoana amin'izay fitsinjaram-pahefana tena izay tsy dirako ilay ady hevitra mahakasika ny hoe état unitaire, état fédéral mbola mety hoe afaka anaovantsika antony ataoko hoe horonan-tsary hafa manokana indray fifampizarana mahakasika an'izay fa ny androany aloha zany dia namaly iray fantarinana izay napetrakinareo mahakasika an'io ordonnance de 1973 io ka izay zany no azoko ambara hoe efa abrogé amin'ny ampahany lehibe io ordonnance de 1973 io ka tsy de tena tokony hoe asiana ady hevitra be fa ny lalàna misy amin'izao sy ny fanatsarana tokony hoentina amin'izao fotoana zao no tokony hodiny rehetrarehetra miaraka. Zay angamba fa dia makasitraka nareo rehetrarehetra naharitra nijery sy ny aino ity horonan-tsary ity. Misaotra tompoko.